Record FM manolotra anao izao. Nenina Mandra-Maty. Nosoratany RSita. Ary mampionina. Ary liva. Ola ravaka. Ilaina zoto. No anome aina ny tantara. Nandray feo sy hinana totosa miaro fi. Nenina Mandra-Maty. Izay sairika fihinana azo aneny tena mampalahelo mihitsy izy io. Ndray kosa efa mody ao an-trano amin'izay zany dadanareo zany. Eny efa mba matetika izy tatoato ny tao an-trano. Ay kosa mety mba efa manomboka tonga saina izy zany kio arono reo zokon'ireo lahy zany mba mandalo mitsidika na dia mijery mamanareo ihany. Inona kory tamin'ny teny amin'ny hôpitaly izy reo lany nandalo farany. Ohatray mamanareo zao ve marary dia tsy mahatonga saina kosa izy ireo eny na dia hoe ny anontany fahasalamana ihany aza sa tsy mahafantatra an'izay ataon'ny dadanareo izy reo lahy. Fantatra izy ireo tsara mihitsy zany ka mbola samy raha mipetraka taony izy ireo no nefa nadiditra zady. Asa mety samy sahirana amin'ny asa mandrarany angamba. Fa eny tsy dia mampanina azy zany fa ny tena manahira-tsaina zao dia ny olona ikarakara ny eny rehefa mianatra. Fa isaky nenina kay dadanareo no mandalo ao an-trano? Ny azy ange rehefa te handalo izy dia mandalo rehefa tsy te handalo izy dia mijanona any. Fa dia tsy afaka iresahany na angaviana mihitsy aza ve zany izy? Dia tsy mba mampalailo azy kory ve ny mahita an'izany vadiny mariny mipetraka ambony seza rolany tsy vidin'izany? Tsy miansa saina amin'izany da dia ny vadikely ihany no mamaika azy. Misolo lamba na maka zavatra fotsiny izy zany mandalo zany dia lasa indray. Raha mba iangaviana aloha lehilahy matoanareo na dia jerijery mamanareo amin'ny matsy ao an-trano andry fotsiny aza. Ka olona voina nosotokantrano nge zany dia milaza fa sahirana foana izy. Dia inona ihany zany no atao saribity raha maka olona ikarakara azy ka sa tsy mety? Dia aiza ry keviana na ahitana volana karamana an'izany olona izany dada nge zara raha manome volany eny ka zay so no vahaolana farany hitako. Mitadiava olona ianao dia anontany izay tokony ho karamana fa zany no ando azy. Zany ve keviana? Hoay andraso fa hiteneniny ary fa keviana miteny amiko momba ny fiainam-pitiavana efa nilalovany fonany eny dia lasa matahotra. Fa misy inona saribity? Ka sao dia nisy ambadika ny fitiavanao ako. Tiako lazaina sao dia ilalao ary fotsiny ianao sanatria. Baiko ny fokoko tsy mamitaka kino baribariko amindry zaho sa inona no inondry fa tena tiandria? Tiako raha mba makany an-tranontsika dia mba ho fantatry neny ianao. Ay ve tsy maninona zany fa mbola tsy zao kosa fa ngamo hoe fanlazaindrehan'ny ray aman-dreny ny fiarahantsika. Fa raha vonina ho any an-trano ianao dia lazaiko aneny zany raha vao tonga any eny ao fa raha vonina dia milaza amindry ihany mbola tsy androano ay ka maninona moa raha terinao mody amin'izay ary efa ho ariva koa mantsy ny andro. Fa ngamo bety foana dia mody ariva ireny ka. Tsy be dia ka fa miteny tamiko fotsiny neny mba ho dika aloha fa mihinana fanafody fampatoriana mantsy izy. Ay ve andao ary? Efa nandalo tonga tataziny mbola tsy nandalo izy ka fa ahoana ke? Mba mantany fotsiny saribity ahoana neny? Fivetivety aloha nendry petra hito akaiko eto. Menao neny
Fa taiza mondry maly reny. Dia taiza no nahitandry vola amin'ny fidianana laoka atoandro reny. Teo matsy dadanareo dia izay tsy nanontaniako maly aloha. Tany amin'ny namako reny. Sarobidy azana fena andria tsarondry tsara angamba ireny tantarany tantaraiko andritany amin'ny hôpitaly reny. Neny misy olona miaraka amiko izay ihany. Kevina ny anarany. Nanomboka viana ny rahanareo? Efa bolany izay. Nalahelo an'neny inge izy raha naheno zavatra nanjoany neny. Dia niteny izy hoe tokony akapanampo fa sahirana mantsiny eny rehefa tonga ny fidirako. Badandry ve hanome vola anakaramana an'izany. Na ny vola hividianana vary sy laoka aza to efa ila tsy hoaraka ange. Ka niteny tamiko Kevina fa izy nandon-karamana izany olona izany. Aza manahirana zanak'olona amin'izany rehetra sarobidy ka ihany amin'izao fa tsy maninona. Misaotra betsaka amin'ny fandavan-tenany hoe. Ka raha izany ary maninona raha miteny any dada tia mangataka volany aminy. Tsy te hiady amin'izany intsony akia. Tsy ho vazavaza indray ve moa no valin'izany eo. Ka ho any amin'ny tsoary raha angataka volany aminy. Kakiry sarobidy za ange tsy dia hoe atao ahoana loatra rehefa manao dosy na makany veze fotsiny ny lako namana. Ka sao dia sendra letseo neny ny tena ho an'izany dia ahoana. Aki fa manaroroatra andria rehefa eo ndria. Fa ndri ve aloha matoko fa tena tia andri marina izany tovolahy izany. Sao dia fity tsy misy tanjona mantsy ka hanahirana. Ka raha ny fahatsapako azy aloha dia tena tia izy. Ary efa manana tanjona ry zaiko. Dia mitandrema tsara re. Sao dia hopotraka alohan'ny fotoana ohatrasa natria ka tafinenina mandrakizay. Tsy tiako andalo tsony ny lalan-dratsy efa nilalofako indriry sarobidy matokineny fa tsy ataoko raraka taminy anatro tamiko misaotra sombinaiko fa eo moa mba eto mivoaka kely any tokotany dia akarivotra kely zany. Ary fa izy nary mianaka any tokotany fa mafana loatra ato trano. Andandry manao raha sarobidy fa violao zany anaritra azy Bakoly tena mifona ke mifona fa nanitsakisaka mitokatantsika. Za ve moa afaky ny anao inona tsony rehefa mahatsapa-teny ianao fa tsy netiny nataonao dia izay ny zava-dehibe. Misaotra Bakoly malalako. Indray ary ny teny ry sara atao mahatonga sy manambitamby ohatran'izao. Fa zao misy zavatra angatahako amindry ke zavatra ino? Aza matahotra nefa ho farany ty mba hampio aloha amin'ny fikarakarana an'izao olona mandra-pahaterany. Inona tsara? Amelona rafy? Zakao ny vokatry ny nataonao zanakao zany ka karakarao. Sady za tsy manambola amin'izany andraso ny karamanao dia atero any sady efa mahazatra anao koa nge izany. Ka za indrindra gekiny olany efa nilakako avansa tamin'ny tapabolana ny karamako dia ny ambon'izay ihany no raisiko ny farany volana. Nefa olo tsy manaiky mihitsy raha tsy voavidy daholo ny lambanjaza sy mikojakoja ilaina. Dia mandrasa ny farany volana zany fa za tsy manambola tsony. Ka tsy mandry an'izany ngeko izy dia izay fanarahanareo any ny sakafo za to efa ila tsy hoaraka ny fianarany fidy koa tsy andaniny. Dia inona zany ekiny tokony atao? Samy mizaka ny vokatry ny nataony. Aterana trano amin'izay koa ka. Manahoana kia? Fa maninona? Fa misinina? Tsy misinina kia. Neny koa moa fe dia hitomany amin'ny tsisy antony ohatran'io nandalo teo indray ngatata. Mbola tsy nandalo teo izy ka. Neny aza navenana moa sa misy marary neny? Sarobidy maninona? Tsy mba manana olona izarana alahelo afa-tsy amindry
Inona dia miezaka za manafina an'izany indraindray. Ka lazao ary inona mampitomany ny malalako. Ny zavatra ataon'ny dadandry ny tena tsy zakako hoe. Fa nanina indray izy? Ataoko ity tsy nandalo teo ny ao izy ianao izy. Ka tsy ny dadandry ny teo fa le vadiny e. Fa vadiny izy? Le vadiny mahatamahana azy ihany. Angamba le vehivavy malemy sy mipetraka lava eo ambony seza kalesa izy dia mitady matanjaka sy ny tsy misy kilema. Ai, anga kosa moa fitony ho an'ny neniny ohatran'io e. Moa hoe mangina izany neniko izany Izany aloha tsy dia mampaninina fa nataon'ilay vehivavy ato ny tena nanoritoro ny foko e. Fa ingany tato hatrany mihitsy izy. Tena ataony neny. Teo ambaravarana teo izy fa hitady ny dadandry ho ny kanjo noho ny lazaiko fa tsy eo ilay olona ny tadiaviny dia izandray nanaparany. Maninona? Fa inona no nataony an'iny? Mivazavazany teo ahy e. Le lampandositra dido ndrainareo asaina makany aminy noho izy raha tonga. Dia rehefa mba niteny kely ahy tonga dia ahoana? Dia nitevatevainy. Izay ny tena tsy tatiko. Andray, tsy rariny loatra kosa ny ataon'izany vehivavy izany. Izy mpangala-baton'olona indray ve izany no misy amin'ilay ohatran'izany? Vehivavy ohatran'izany no mba hakandry dadatarannaka. Lokizay neny aho. Malahelo sy mahatsiaro ny bebe Andry mihitsy aho izany. Izao no tena tsy misy mpamaha olana isakana torohevitra intsony. Na tiana na tsy tiana raha hono ny atao am-bady dia miaritra foana. Ho aiza intsony moa. Dia ataoko mahita mihitsy ny dadiny rehefa tonga eo ka. Aza miteny azy intsony aky ampioviana intsony moa izany. Ka mampahorina indreniko foana ny zavatra ataony. Izy angamba izay. Dada. Nandry? Tena tsy mivaky lohanay mihitsy ianao a. Dia tsy mba mampalahelo anao mihitsy ve iny? Sao indray ianao fa mba mandalo? Aza be mememena indray fa aloha hiditra. Aiza moa indraindray? Mba afaky no aiza moa izy raha tsy ao any efitranony. Ao Andry. Dada, fa dia inona loatra no nataony indrenikiny ianao dia hanaovanao azy ohatran'io e? Fa inona indray no lazainy taminao tany? Maninona azy ony aho? Tsy mila tantarainy izany fa mibaribary. So fampitsaliana ataonao amin'izao ka. Sa mahita azy malemy io ianao dia tsy raharahinao intsony no momba azy fa ny vatana. Mangina ianao sarobidy a. Ary zaza anaovana tena ohatran'izany. Ndrenina no angatao fanazavanany amin'izany fa tsy iza. Ay, mbola izany resaka izany ihany. Dia inona koa moa izany mbola ataonao atira izany ka? Sarobidy, akombony kely aho ivavandrio a. Za koa tsy maintsy miteny e. Kay, tsy maintsy miteny aho maraiko anao. Everinao fa sitraponeny moa ohatran'io. Fa inona izao tabatabanareo mianako izao ry sara? Mandreraka izany da zaza marina. Mipetsopetso na. Ka mba ok izay fa mandreraka e. Miteny fa sorena avy any am-piasana iny mbola zao koa mitsena rehefa mba miditra ato an-trano. Anga moa vao ndrava mihitsy ianao io ka? Somary pesapesaka ny asany atao dia taraiky avotafody. Dia mbola tsy nandalo teny amin'ny Saoly izany? Sady inona tsony koa moa no atokany? Anaty tranoposany any aminaoko. Tonga teo nge izy. Nanina taty? Mitady ianao ka ninona indray moa? Izany ny aleha rehefa olo-dehibe tsy misaina. Lehilahy lehibe ohatranao izao ianao ka mbola miteraterapona ihany. Ka mobakoly a. Dia anary koa ny vadinareo tsy andalo aty an-tranoko aty intsony fa tsy tiako ka. Ka za efa nandrara azy tsy akaty. Aiza mbola manao mafilomaka ty ihany. Dia ina hono ny antondriany taty? Inona no nataony teo? Ny vava mihitsy ngeny tsy tiako e. Manao gisa lampangala-ketsa mahatsiravina. Tena mifona bakoly a. Taky ny vola be mihitsy aho io. Nefa dia tsy manam-bola dia izany ny antony hitezerany amiko. Za moa ka zavatra ataonao any dia za avy ny voahelingelilako. Fa vola ohatrina nefa izany angatahany aminao izany dia tsy anananao e. Telo etsy.
Aiza nahitako an'izany amin'izao voaloham-bolana izao. Fa ataony inona daholo moa izany vola ampiasana ry Richard? Ikarakarany izany no ny tsy maintsy toanana ara-bola ao izy manomboko izao ka mandra-pahaterany. Ay, izany ny alehany rehefa maivandolo loatra ka raha rotim-behivavy. Eo moa mba kao kely amin'ilay volandry iny a. Averika ny indray amin'ny farany volana. Vola inona tsoa moa ny aty amiko e? Ka le vola saika hanaovantsika trano iny ndre. Raha za mantsy manome azy an'izany dia kelingelina ny fiainany intsony a. Ary ty zanaka, ary ina izy? Sy hanaovany azy ihany iko. Vita zay ny editiko. Andraikitra mamelona an'izany zazy izany Richard. Tsy mandra-pahaterany fotsiny akory fa mandra-pahalehibe azy mihitsy. Fa angaha dia efa lany daholo kosa aloha le vola tany amin'ndry ireny. Ary maninona moa raha mba mijery vola kely any amin'ndry joaritsika. Averika any inge ho any azy raha vao mandray vola amin'ny farany volany. Aza korontanina amin'izany ny tokantranon'ireo ankizy ireo e. Vao hanorina tokantrano io ka indram-bola sahady. Dia ina ihany ary zany ny atao e. Moa kely mba kao kely amin'ilay volandry iny hoa. Tsy olaniko amin'izay fatim-behivavinao any koa ny volako e. Eritrereto tsara aloha izay tokony atao alohan'ny hanaovana zavatra. Tena misaotra betsaka moa Kevin tamin'ny fanampiana ho sisiny eny a. Fa oka ihany amin'izao fa tsy maneno. Zany? Efa mba milama ihany zany ny ao aminareo zao? Fo maika ary losako. Fa misy inona indray ity? Niady be nisy izay sy data tamin'ny fakimaly e. Tezitra nataony tamin'ny eny dia mba nateny azy. Ka sao dia tsy mety kosa ary zany sarobidy a. Dadany foana eny. Ka tafa ohatra loatra ngeny atondry Kevin e. Avy amin'ny adalany ihany na tonga fiainana ohatran'io. Eny e. Ilay rosaka mihitsy ny ranomasoko rehefa mandinika ny ena. Indraindray koa aza sy farena raha vao miditra ny tranonay. Aza dia mieritreritra be an'izany rehetrarehetra zany loatra aloha. Raha reo ange sanatry e. Ny saina fotsiny no aton'izao. Aminareo ray jereny. Misaotra Kevin. Azao tokoa kia. Hoe ahoana ki? Nilazaiko tamin'ny ena momba antsika. Zany? Dia inona hono eky nilazainy? Tsy niteny betsaka izy ka fa tokony hanana tanjona fotsiny hono tsika. Fa inona hono ny tena tiany atongavana amin'ilay hoe tanjona? Ny fanolotra peratra eny ambony altarako. Eny e. Tsy maintsy izay tokoa moa ny tanjo amin'ny fakatiako. Fa ho hita eo ihany zany. Tiany hanamendalana eny ihany zany mandra-bavita ny fianarandry. Ka tokony ho saintsaina ihany anina dia izany azy e. Sady tsy azo atao tongotra ny zava-dehibe ohatran'izany. Tsy maintsy ety ampiandohana any amola filalan'ny tanjona tiany ho tratrarina. Fa Kevin ahoana? Saika diniko tokoa. Ny teny tamiko neny fa te hiona aminao hono izy. Mba te hafantatra ny finantilany. Mahandrasa aloha ho avy fa mbola ho avy eny fotoana tongavako any. Mbola eo anay ihany izay mianaka. Ny ianao koa izany dia izany fona. Sangarina teo aloha dia andao andeka. Fa hoaiza? Surprise fa any dia mahita azy. Ka zangy androany mila mody aloha e. Andao fotsiny aloha fa ho hita eo ihany momba an'izany. Eny azy ndao. Tena apiditra fitoriana mihitsy inge hono saoly e. Efa hatramimaly any raha honany amin'izany raha mbola tsy maefa n'ilay vola foana hono. Ka izy zany tsy azo ifampiresahana mihitsy. Mba hiangaveo aloha izy dia amin'ny farany volana aloha ny volaniko. Ko tsy manaiky iziko. Sao dia tsy omeko indray hono rehefa tonga amin'ny farany volana. Efa tsy avelan'ny dokotera mivezivezy tsy mantso hono izy amin'izany. Ka raha indray izany no mahazo anaoko. Torohevitra kibakoly a. Efa ho ilao vaky ingeny lohako e. Tokony ataoko. Ka tsy hitako izay ataonao amin'izaniko. Manina nefa raha miresaka amin'ny talehanareo dia mba hakana kely indray aloha ny karamanao. Tsy hameha an'izany tsony izy e. Farany volana aza vao lasa dia iny tsy herinandro akory zaiko. Ka tsy misy mangitsy andramana rery Richard. Na raha tsy mety izany dia iangavy koa raha mpiara-miasa na namanao ireo so mba misy afaka mamonjy anao aloha.
dia izay ngamba no atao. Tia raha andite aneny e. Dia tiako ny andala. Misaotra kia. Ndry fa nganareo tsy mianatra mitombola atao trano foandre amin'izao oro izao. Tsy mianatra izay ka. Sarobidy a. Ahoana dada? Mamela anakirahanakasy tanànandria izany hoe netika tezerina nareo tamin'iny dia tsy nahafeno tanako tsonina dia tsapako efa tsy sahaza andritsony azy ireny. Tsy tesitra amin'ny dada inge ahy e. Sady fanondray aman-dreny amin'ny zanaka koa izany raha misy tsy mety atao ny zanaka. Misaotra kia. Mbola misy ve kely ampisiramamy teo? Raha matsatsy kely mantsy izany dite izany. Andraso ary falaiko vetivety e. Sady tonga dia hanokona andramo mafana aneny koa. Dia mba hitondray ronono koa kia. Ena sy dada. Efa mba mandray andraiky tamin'ny mahavehivavy andria amin'iny zaziny ve mondry io. Efa azo lazainao lehibe mantsy izy iny. Ianao koa dia manao aho zazakely mihitsy ka. Izay mianaka ange miresaka foana fenao tsy tratra trano lava io izao tsy mahafantatra momba azy tsony. Ka ndry kosa ange ny reniny e. Fa eny e, mba endriany izy iny ka minonao fa mba mandray anatra. Engany efa manao sipa nge izy iny. Izany ve? Tena lasa mitebiteby foana io izao. Raisy fotsiny andraiky tamahareny anao dia aza mataotao pony. Atoroy azy fotsiny izay tokony ataony dia izay. Eny fa maninona moa ry Richard raha mba tenenao izy dia asaina hoentina aty an-trano izany tovolahy miaraka amin'izany a. Tsy maninona mihitsy ka. Raha milamina izao raha izao dia hiteny aminy aho. Dada, misy olona mitady anao ao? Fa olizaki? Ampandrosoy hoe? Jereo aloha fa tsy mety hiditra ange izy e. Jereo vetivety aloha Richard fa sasa miandry le olona. Fiza nefa izany e. Saoly toa miaraka amin'ny polisy. Rehetra nitondran'ny polisy andrainareo a. Ngaty sy loza ry neny. Mitorily le vehivavy sakaizany dadany ne moa izy e. Izy mihitsy mitondra andreo polisy ireo nakaty. Tsy mba namenatra azy akory no nahita n'ity olon-tiany niditra ao anatin'ny fiaran'ny polisy. Andray, dia eny amin'ny bureau polisy izany ny dadanareo izao. Ngana miala mihitsy e. Mba vehivavy ratsy toetra koa izy iny ka mpanarorotra. Mba te hijery ny dadandriany azy izao nefa. Ndao e. Amin'ny fomba ahoana koa no atongavako afandreko. Mandeha taksiko. Ampafirany izay olona manana fahasembanana mandeha amin'ny chaise roulante ireny nifininy. Ireny aza tonga traiza sady manatra sakafo any dada koa tsika amin'izay. Rehefa veo ary andeha hanokona sakafontsika ary aloha e. Mba eto manaraka andriany akia fa mangina ka. Ay, ndao ary. Dia ahoana tokoa aky ny tenin'ilay vadiny dadandry rehefa tonga tany. Fa ava ange izany nataony tao izany ry neny. Mivazavaza mihitsy dada fa efa nandositra azy hony. Tsy netany resaka tamin'ny tsono hony sy ny sisa. Dia ahoana hozy ny dadandry? Niezaka nanazava ihany dada fa noho fivazavazan'ilay ramatoa dia tsy niteny tsono izy. Zahaza seka mba nitany zavatra fa tsy nisy nifandrinesana mihitsy tao. Raha mihitsy izy tika. Vola telo hetsy ve nijanonan'ny Richard any amin'ny violon? Ka raha ny fahitako azy ange aloha dia tena tsy hainaiky mihitsy ilay kiala raha tsy alohan'ny dada ny volany. Apakatra ny rarà mantsony izy. Ka aiza izany ozy ny ahafahan'ny Richard andony volany ka. Izy tokony hitady vola indray izany vao tazonaniko. Gaga ary neny. Fa ohatrany tsy manaiky ny fanarahana tsony aloha ilay madama. Ka olona ohatran'ireny ve amindra fo e. Efa zatra mitsetsitra olona ireny. Ataoko fa ho fahy amin'ny fitiavam-behivavy tsara angamba izay dada. Izao ka nahita ny tsy fahita voatsidika hatramin'ny violon. Aza latssaina tsony aky izy a. Mba tsy fidinao azy koa nge no manjo azy. Ampiandatsy azy izao zavatra hitany sy ainany izao. Ka mba mandreraka ihany ny ataony ry neny a. Aleo alaitsika ihany izy rehefa avy efa mampalahelo ka.
Sady sao dia anahirana any am-piasana kosa izao tsy fahatongava miasa zao raha mbola mitohy. Akazy fa akazy ahoana azy neny? Apody azy aty an-tranoko. Iny ve avotsika lanin'iny moramora raha tsy mahefa ny volany? Tsy maninona fa alohako daholo ny vola izay ho takin'ny polisy onitra ny fahafahany. Orineny a, dia aiza nefa nahitany neny an'izany vola ampiasana e? Misy vola voapirina saika hanamboarana trano fony mbola salama tsara reny izay ao dia io aloha ny akakoko. Sady tena efa betsaka mihitsy ny lahany eo izay. Io vola io mantsy ny lasa fividianantsika sakafo isan'andro ato reny. Ay ve ka misy an'izany e? Zaho mantsy mba gaga ihany mahita neny manam-bola nefa dada toa tsy manome akory na dia mandalo azy. Rehefa tena ampy mihitsy ange io fa dia lahany ihany e. Ka raha misy an'izany vola izany ihany eny amin'eny a, manina raha janonany dia hividianana sakafo tsy laniana amin'izay adalany dadandray e. Ka ny adalany tena ki tafindamba. Everindry moa fa tsy ho afa-baraka izy raha eniny ao am-piasana izao manjo azy izao. Eny na indry koa azy eo amin'ny mpiara-mianatra. Eny e, nefa ahoana indray ka? Nefa raha izany moa sazany nataony eniny dia tokony samy mizaka ny saza koko. Na dada izany na neny enina dia izaho koa azy. Sarobidy a. Aza misaina ohatran'izany dry. Izay ampilamina ny ankonana kelitsika izao aloha ny atao. Dia raha mivoaka avy any ary dada e, ka no iandreny fampijaliana sy fanitsakitsahana ny neny renindray dia ahoana? Mino afa tsy hanao an'izany tsony izy e. Sady efa nilaza ny ova raha toko nge izy e. Mba modina andangona ny neny fotsiny indray izao izany. Ndao aloha sakafo ohatra ny masolena indray mieritreritra azy ka. Aza lefa lavitra kiny saina sarobidy a. Izay apetin'ny fiainantsika aloha izao ny atao. Endrery neny be fandeferano. Ary andao ateriko amin'izay ianao. Tena mijaly ny endrika evenina noho ny adalany dada. Vola ohatrinao izy ianao no nanafahana azy tany, ankoatra ny vola ilay ramatoa. Tena mampalahelo tokoa aky izany ka. Tena mahamenatra ange fa tsy hita e. Fa aza dia miankin-doha amin'izany loatra aloha indrina dia izany azy e. Ny olona ange tsy maintsy misy foana ao an-trano e. Andao aloha ka rivotra kely fa hitako tena sepotra be mihitsy indray izany. Tena mandrera-tsaina mihitsiko. Andao ireny marikoaloko ery. Tena tsy te hitrany mihitsy ny izaho io e. Mampalahelo andray nefa neny. Oka aloha izay hoa. Ao fa dokotoro izay rehetra very indray androany. Misaotra kevinina. Manana n'izy izarana olana fa tsy ianao moa. Angamba ianao dia efa leo mihitsy fa dia toa olana ohatranay foana ny ambety ndresako izako izay mba miantsika. Ay, ndry koa. Ka mary an'izaniko. Inona moa kiny tokony aleo amin'izany e? Maivana ange indray raha mba mizarany atsaina mahazo indray e? Izany sambatra manana anao kevinina. Na fahitananao fotsiny aza nge dia efa ampy anao maivana amin'ny fahotriko e. Za koa nge sambatra manana andray e. Zaro fa ninina olana misy ao amin'ny fiainanareo dia tsy ampivony fitiavako indray izany. Misaotra kia. Kay. Fa manino indray? Mavesatra tampoka ny lohako. Eo ary mandana kely eto amiko e. Sady andasa okopahako amin'ity saroko ity indray dia amin'izay mahazo rivotra tsara. Kevina. Ahoana ki? Matahotra izany aza indray. Fa matahotra inona indray ary mahalalako. Za nge ki mbola eto iarao indray raha sanatria ka izy tsy olana afika indray tampoka eto e. Aza ianao ny tsy olaka. Dia iza izany ny aro a? Fina mahatonga indray milaza an'izany. Matahotra anao indray. Fa za nefa izao manino. Sa tsy ola araka ny filazandray azy teo tokoa. Ngamba. Asa. Tsy ola mpitiavana ohatra. Nitantara zavatra betsaka tamiko neny. Tsy nafiana ihany koa ny tantara mpitiavany. Izany indrindra ny atahorako anao. Tena tsy azoko akiny tian'ireo olona zaina ka. Andao any an-trano dia ho fantatrao ilay izy e. Olaniny andraso ety ihany ny fotoana. Ndao ary aloha ange. Ho any an-trano? Tsy ho any an-tranonareo ka.
fa hoaiza ihany kely inge sisa dia ho maizina ny andro nateromody azy ahy andao fa ateroko ihany ndry rehefa avy eo fa hoaiza nefa tonga andry mahita azy fandao fotsiny ho ahy meridiandringa ho azy ahy mbola tsy tonga sarobily nitondry irerona atao trana mbola tsy tonga izy za koa aza mbagaga fa atao inao indray ty ny tonga alohaniko mba mety nisy zavatra mahatarakely azy angamby tena reraka koa za marina fa ngaty mbola be asa be fononareo hatramin'izao ka mitombo isan'andro mihitsy ange nga tsy mandreraka de talehanay koa zao dia tsy ao fa lasa izy dia za daholo manao azy asa tokony atao rehetra mandra-pahatongany zany ka makaina kely ary aloha tena leo tokoa aloha zay sana kely ary ndre misy marary kely misy ato mbola mosoko zany bakoly ahoana mbola mamerina fisarana andifo anakia raha tsy ndre ohatra izay mbola voageja tany amin'ny violon tany sa matahotra fa fenoko ihany re mivola banga mivola saika anao voatsika hatrany ireny rehefa mba mahangona kely ny karama koa zany eny kia manomboka izao kosa dia ho atolotra ndry daholo ny karamako isaky ny farany volana matoky indrifa tsy hanao iandreny adalako reny tsony efa nahitako lozo reny ary anatra ho azy vitako izay marina misaotra risara faly ary efa mahatsapa-tena ohatr'izany ianao isorako anao lehibe zany raha tena vokatra ny fonao marina matoky indrefa tena vokatry ny foko zany ary tena tenindelahy matoky anao ahy risara efa amin'inona sasany ange zao hoe to mbola tsy tonga foany sarobidy efa ho avy eo foana ki izy fa aza dia mikoropaka amin'izany na zany azy amin'ny ora ohatr'izao izy efa atao trano foana tsy fanony mihitsy zao ka sao dia lasany jiolaany ny zanako risara fa jiola ony asa malaza amin'ny gazety tsy amin'ny fahita lavitra nge zao mifanjavona ny tovavy sao dia voaroaka ny araka tamin'ireny ihany izy sanatria aza dia mamorona eritreritra tsy mitombo loatra an'io rery bakoly ary tsy hoe amin'ny telefona ary izy hoe raha mitebitebindry aleo atsona marina azafady kely nge findayako eo misaotra La personne que vous essayez de joindre tena tsy mandray ange lanitro fa nakaiza ary izay zanako izay fa ahoana tokoa aloha momba sy zan'olona miaraka amin'izany zay ngamba ny tokony ho resaka hoe fantatrao ve ny toerana misy an'ny tovolahy io ary sao dia mba nanaraka n'izany tovolahy zany tokoa ary nefa dia tsy mba oto ve sarobidiko zany efa riva neny andro dia anao an'izany tokoa ve izy asa aloha amin'ny tsy fahitana azy fotsiny atsika faina moa nefa mba nalazainy taminao mahakasika zany tovolahy zany tokoa tsy dia nilaza inona aloha izy fa ny tokony sy tsy tokony ataony fotsiny no matetika ny fampiresana mianaka La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. tena mbola tsy mandray telefona izy ka tsy tokony hitebotebotsony inge ndry raha zany motsy efa mahafantatra ny vokatry ny fandikanany tenindry izy ka tokony tsy hanao ohatran'izao izy na dia zany azy sarotra ngeny manoatra fakapanahy sa move atoro anao tsony ary sao dia mba tsy hany any izy risara ka hoaiza moa izany raha tsy haniko fa aleo aloha karakara ny sakafotsika vetivetika tsy maintsy mody eo foana izy raha mba makatony terinao ihany manenina nefa raha jerenao any amin'ny rojoary vetivety izy fa sao dia mba hany kosa eny tokoa re antsondray ary aloha rojoary dia raha tsy azo izy vao makany ay fa
maninindry sarobidy manao an'izay atapaka lalan-dranay mihitsy ohatran'izao a. Mifona neny a, mifona. Fa taiza mondry io, taiza ny natory alina. Tany amin'ny namako. Fa namandry iza? Kevin. Sarobidy. Zay ary le fanahiko. Ka zankery neny natao ohatra dia tsy sanodirery. Kevin tsy nentina nasitra tsoa fa hariva loatra hono ny andro. Ka tsy nitsahatra ny anso andry tamin'ny telefona foana nge ahy. Dia tsy haiko nefa fandritsy nandray mihitsy. Ka adiny tany anaty fiara ny telefonako e. Dia izay tsy nahitako ny antsony neny. Ay venareo ka nitondra fiara e. Dia naninona zao raha mba nasaina nateriny Kevin tamin'ny fiara aloha. Ka hitany neny vao tonga izay dia nitany dadan'i Kevin nakaliana baviny tany amin'ireny toa le fiara. Matahotra momba andry ary sarobidy a. Fa nga dia adindry sahady reny tantarany tantaraiko andry tamin'ny fony mbola teny amin'ny hôpitaly reny e. Saroko ka. Fa raha vao niakatra amin'ny fandriana toriana reo ny tongondry dia angamba navelandry niaraka tamin'ny kiraro teny amin'ny tany nianatra hoe. Izany kosa ry neny a. Tsy ny rara indry mba mitebiteby sy ny fitaitainana nahazo any andritra ny alina manontolo ny andrasako ny atongavandry. Mifona neny a. Mifona fa nandigana fitsimpianana napetrako ny tokony isorako. Za ve moa ninona ndry saingy. Ao anatin'indray alina monja dia mety hapotika amin'ny fiainandry iray manontolo. 17 taona ny sola afaka teo amin'ny fiainany. Nefa dia neniko mandra-pahafatiko izany ary mandray ny sandany ankehitriny. Tindria nefa mba 4 taona. Mbola tsy amin'ny 20 taona akory. Oakizay neny fa mampatahotra indray ty ianao ka. Fa tsy amerina tsony a. Tsy mampatahotra indry fa milaza ny mety ho voka-dratsy ateraky ny zavatra nataondry io fotsiny ka. Tony-bavako isan'andro no mba tsy andalovandritsy ny lalana efa nizorako. Kanjo mbola nandramandry ihany. Tena matahotra neny a. Inona indray nefa mampatahotra indry e. Motsy efa nandresy ny fahatahorandry io. Dia andray ny sandany izany nataoko izany tokoa fiara sanatrika. Asa. Sao fa fantatro ry neny ny anton'ireny fitantarana ny lasa ny iananao ataonao amiko isan'andro ireny. Dia ny fonako ny nandray aza ireny ho angano fotsiny. Rehefa tafita aminao ny afatra tiako ampitaina dia izay ny zava-dehibe anaka. Dia inona ry neny no tokony ataoko? Inona tsoa moa ny atao e. Mitady andriny tsy haiko sao dia manaka atao. Fa ngatezitra amiko izy ihany. Izy nge no vezivezina saiko nitady andry malerive. Tonga mba mitany amin'ny Joary. Izany ve? Ino a. Saika tsy asa mihitsy izy tankeo maraina fa iandry ny atongavandry io fa za ihany no napriska azy. Dia inona indray izany ny ataony dadara tonga eo izy? Asa. Raha ny atezerany tamin'ny alina izay no apariny amindry aloha dia asa fotsiny e. Matahotra. Manao ny dada. Taiza moa ianao tamin'ny alina? Ny olona reraka nitoditoditra ny taitaina tamin'ny tsy fahitana anao. Fona dada. Taiza ianao amin'izay atsoina tsy mandray telefona mihitsy. Taiza ianao natory? Tany amin'ny namako. Namana vavy sa lahy. Tsy eritreretinao koa ve zavatra azonao tamin'izany? Tovavy ange ianao e. Mifona dada. Tsy amerina tsony a. Ny olona fotsiny tonga taizatraiza amin'ny fitadiavana ny tony. Izy variana amin'izany fatin'ny lehilahy izany fotsiny. Zaza 4 taona tsy matory hatramin'ny ray aman-dreny fa any amin'ny trano lehilahy. Ka tsy fananiako ny kely dada. Tsy fananianao any e. Programa efa vitany ianareo izany. Zaza ratsy taiza. Eto aty izany tovolahy izany. Ka tsy misy fotoana malalaka mihitsy nge hono izy e. Dia mety fanana lainga amin'izany koa ianao. Oka izay ry Sara. Ka efa mandreraka ka.
manoatra no reny zaza ratsy izy ireny marina. Aoka izay ny zanako, aoka izy ry Sara. Ndana aloha zareo nahandrontsika. Inatra sineny. Fa manino izy nalefanao sady? Ka tsy mety zao ataonao izao ka. Efa tsy zaza tsony ange izy iny ka mbola hitsa mikapoka ve? Ka efa impiro ianao nanity azy tamin'ny teny, ha? Mba nenono ve? Tsy nahatana azy ny anao ny zavatra namefenao azy akory. Izay dia aloha ny tanana ny fitaovany. Ka tsy mety ho aho. Tokony hianatra ihany ny atao aminy fa atao mafonja fotsiny. Sy ataonao ary. Sary kefina aza entana mandeha amin'ny alina rentsony fa bedy a. Ohatray, fa ngatsy ny indray miaraka amiko manala zoatra n'ilay tamin'indray mandeha ry ary. Bedy a ho ary efa mody ariva. Ataonao fa tsy ady be moa tany aminay tamin'ilay sika natory tany amin'ny hôtely iny. Laingako azy efa nameno ny sofiko tamin'ilay telefaonina tsy ndraisiny iny. Fa ahoana? Anga dia tezitra be dada sy mama? Ohatray, raha tsy neny angamba maty ny kapoko dada. Zany a. Sady nitserina mihitsy anie dada fa mila mahita anao ony. Manina? Dia oviana? Tsy fantatro fa mila makany trano fotsiny moa ny ianao. Izay mampalalaka anao fa aza atao ela fotsiny. Ka sao dia ho beda ny dadana ramasika be izany ary ako. Kevinina kosa ary tao ohatra. Tsy manino izany dada fa ianao fotsiny tiano fantatra. Andao moa ry Kevinina. Eny ary fa ho avy a. Fa miandry kely fotsiny a. Indray ianao sy miandry kelinao. Teny efa mankaleo aty mbola ho avinao lavy ity ka. Farany re. Mianatra moa nareo amin'ny lakamisy rehefa? Fa ahoana? Saika ho etoka hiaraka amiko indray amin'io. Anniversaire-ny namanay mantsy amin'io dia saika indray ny namako hamonjy an'io. Ka sao dia hariva be indray vao mondroko. Tsy hariva be izany ka. Amin'ny eneo angamba indray dia ateriko. Izay indray ilay hoe ateriko. Tsy ho antsony aho fa mandeha any ianao. Raha tianao hoany dia ndao aloha makany an-trano dia miara avy eo. Tsy misy vahaolana afa-tsy makany an-trano foana kosa ve? Ka tsy misy. Sady leo ny andenganao foana. Andao ohatra fa efa hariva ny andro e. Maninona mitomany? Tsy maninona ka. Ka ina ihany ary mampitomany Andry e. Misy marary Andry nga? Sarobidy a. Rendringa e ahy e. Fa ina mampalahelo ny zanako. Nga ny adinareo sy Kevin? Tsy niady izay ka. Neny tsy nandeha roa volana izay ny fatim-bola. Maninona? Sano a. Efa roa volana izay tsy tonga. Sano mampatahotra. Andriamanitro. Faloziny ty laza Andry e. Kefa hoe sano mampatahotra. Dia efa nanantona dokotera izany Ndry io. Lanitro. Mandana makany amin'ny dokotera Ndry maraina. Dia sy avy tonga aty izany Kevin izany. Ka izy ange ony tsy mahalalaka mihitsy. Tsy maintsy atao Ndry izay atongavany aty aoriana fizaham-pahasalamana any amin'ny dokotera. Ny tsara aza dia nareo roa mihitsy miaraka makany amin'ny dokotera. Fa ahoana kaiza ny? Ka sao dia be voka ihany Ndry ioko. Be voka? Maninona dia ela be? Aleo aloha hipetraka kely fa reraka ka. Nahoana? Tao tsy valindry kory angeny fanontaniako e. Be voka. Andriamanitro. Safitra neny. So ihany fa mbola eto ambony fandriana izy. Ina ny ataoko? Aleoloko sy anaingana amin'ny tanany.
mandry avy ianao iny faniratra masina neny mandry avy eo aneny aiza zany atotrany ihany ka eto ambony fandriana sarobidy fa ino ny tiana azo andry sarobidy neny okizay mifona dia ho lalovandry zandra lalana itoerany fahoriana sy mifanenena nefa ny tiaviko okizay hoa tsy nampoiziko ohatrany sosahady ny vokany ange tara loatra adiniko tokoa na nylasa fa firaisana raha nofindray mandeha monja dia mety ampy voka mifona neny asa mamakolony amiko tsony fa velao aisaka sy nataoko ataoko ahoana moa ny hijery fotsiny izay zava-manjo miatra aminao sombinaiko mifatany dada amin'izay angamby eny sitrapokony ady efiko taolo izay zavatra mianatra amiko rehefa mionina riskevina dia reso amoramora amina ny zava-misy raha manaiky fa zanany io akibidriko dia hoeto aty izy aza terena izy raha tsy manaiky tandreminy miady iny azo fahoteneniko izy dia tandremiko anaka ny anana heritreritra amon'olona so masika hanome sosikevitra an'izany izy sanatria matroka hainao ry neny fa tsy hamono zanako izany misy mandondona ange zany mba tsy jereo kely azafady fetifety azy ahy ay dada manao andy manao ny dada andy fangasy ny anatra indriny tonga lohako androany ndrava tamin'ny sivy izay teo atoko ny ary aloha ty laoko ty manao malalako manao ny ianao nalaky ny rava indray ianao zany androany efa maraky amby volo mahery ange zao tsy rehefa mataranandro ino marina za zany nyvariana manina ao masondry mibongo sady sady mena avy nitomany angainao zany ditsika fotsiny masoko teo ka mitondra loka angainao sa sarobidy ny rahako makeny an-tsena vetivety efa nitondraka efa nasaiko nandrahony any hoe tonga teo tokoa fitankeo maraina fa mila ordinateur zany hono izy tsy arantsolo ny mihindrana fangahony dia maika beny dia tsy nahandry akory fomba farafaratsy mba nandalitra ny ampiasana ohatra maika ahony iziko anomana boky mantsony zareo amin'ny herinandro nasaiko ny andry anao teo ihany izy mba ahafantarana ny hevitra fa tsy andry nga dia ahoana zany ka zavatra ilain'izany ve moa raha misy volana any aminao ka tsy ampy kely ny ao amiko ao mba ampio kely raha mba misy any aminao any ataoko eo raha riva ary tsy ampohatrinina aloha raha etsy raha riva zany dia zay zava-nisy risara naika ipoka mihitsy ny atodohako teo ampandrenisana an'izany ka inona moa zany azy zao teo fa dia zay ny zava-misiko ka efa tonga tateo an-trano itovylana be voka azy io mbola tsy tongako efa nasaiko entiny aty foana fa hoe tsy manam-potoany zany hony ka tsy maintsy ampandalovina aty izy aloha afantarana an'izay tena hevoniko efa niteny tamin'ny sarobidy aka mba azakapohana ntsony izy risara tsy ampiovaninninona ntsony ange zany ka za ave moa ikapoka azy tsony ny eritreriny zao no mikapoka azy dia miandro ny ahatongavany zafikelitsika zany ny sisa atao dia zay anga fa ahoana moa zany raha manao ohatra ny nataonao koa zany tovolahy zany ka mitody ange moa tsy misy fa ny ataony miveriny za dia mamely mafy koa sy
tsy hitovy daholo angeny ohatran'ny olona tsirairay e. Hoy ianao za angamo nanapoanao ampanala an'ilay zaza tao akipoko fontsika mbola tsy mivady reny ka. Karery bakolo marina nentindraindranindra ny atanorana tamin'ireny dia tsy nisaina izay tokony hampitso akory. Zany moa ka raha manao toe-tsaina ohatranao zany koa Kevin dia inona ny ataonao? Izay tokony atao reheverina fa tsika mivady indray ohatran'ny fandatsetoko. Fa angamo zavatra tsy tokony heverina zany ka. Tsy fantatrao izay hevitr'olona any ka zany no mahatonga ahia amin'izanyko. Ka tsy hitako tsony koa ange izay ditika hevitreto raha zany e. Raha tsy manaiky izy maninona moa raha ahoana indray? Raha izay manambady an'ny sarobidy zany Kevin zaniko. Sarobidy ange ka mbola tsy ampitaony. Amalifaty mbola manana zanaka lahy tsy manambady ange ianao e. Mba eritrereto ihany ny zavatra tokony atao Richard ka. Ka tsy midika hoe valifaty kosa zany a. Aza manao fisain-jaza rery Richard. Raha sanatria moa ka manao ohatran'ny nataonao koa Kevin dia inona ny ataonao amin'izany fotoana izany? Maninona kosa moa dia nataoko foana no ampitainao aminao ataony hafa e. Ka tsy tiako azo ny zanako tsony ny anjady tamiko na dia fanandiny ampahany aza ny tongony e. Ka raha zany aza dia aloha ny fanapahan-keviny izy roa keliko dia izay tapany ihany no arahana. Ety anaiky mora ihany dia tandray moa ry anakana azy ireo amin'izay atao fa dia izay tapany no arahana. Eny e, ary matory amin'izay fa tia atory azany ka. Matory ianao raha atory e. Toromasinina koa moa no tonga amin'izao savorivory-tsaina izao. Inona koa ny atao iasana aloha amin'izany e. Zavatra mbola voavaha ihany zany ange fa aya ihany ny antsika eto. Na ho voavaha aza ange mampitebiteby ihany e. Ty zanako mbola tsy ampitaona ny mampiasa ny lohako. Anahoana ny fiainany amin'izany? Torimaso re atrehana fa io ihany ny tovizana amin'ny mpanan-kareny. Maraina mandinika an'izany indray. Ary vonoina amin'izay jiro ka. Io mirehatra io ihany zao no mahatonga ny torimasonao tsy avy. Ataovy eo fa vinoako ihany rehefa te atory ahy e. Ataovy eto keketo fotsiny io azo eo amin'ny konjiro rehefa avy eo. Sa tsy mahita atory ianao raha tsy maty io? Ny tonga foana ny torimasona maizina na mazava fa ianao mbola tsy tia atory io fotsiny lazako an'izany. Ka matory ary tsara mandry ianao. Ianao koa. Kevin, ahoana ke? Ajanao kely mihitsy aloha fiara. Batra, fa misy inona loatra e? Ajanao mihitsy aloha Eny ary. Efa mitrana zao ny fiara dia lasa sosety indray lasaina. Tena tia marina ve ianao? Toa miverina foana ange izany fanontaniana izany fa tsy mahatoky avy indry. Izany kosa fa mba tiako eny matetika fotsiny ange. Tiako indray sarobidy tiako tsy hatakalokana izany izy. Mbola profony izany izao fahavononako eo amin'ny ray aman-dreny izao. Dia hatraiza nefa izany? Hatrany aparany mandra-piala amin'ny fofonaika. Izany ve? Misaotra Kevin. Za koa ohatran'izany. Fa mialohan'ny eonanao amin'ireny aman-dreniko dia misy zavatra ho lazaiko. Inona indray eka izany ry mahalala? Mino fa tsy hivadika amin'ny teny nataonao tamiko teo ianao a. Tena marina ke fa tsy mivadika an'izany aho. Zaho ary be voka. Maninona? Tsy mbola nity afa-tsy ianao ma. Ary tsy nisy olo-kafa niaraka tamiko afa-tsy ianao koa. Tsy hanosipotaka anao fa zanako marina ny atao kiboko. Eny, matoky ianao Mbola mamerina fisaorako anao a Kevin. Efa henonao ray aman-drenanao ve aloha zany? Efa fantany. Minao fa efa nilazainy tamin'ny dadako. Ahoana zareo? Mbola tsy nilaza izay efa napakevitra zareo tamiko aloha neny e. Fa dada no tsy fantatro raha efa nilaza tamin'eny. Andraso aloha. Manao ahoana dada? Ny tomobile?
Zany ve? Eny ary ho avy a sarobidy a tsy maintsy moto zao dia izao a tsy azoko fa misy inona ilay ny dada maika ao ny tomobila fa marary indray le nentoany tena azafady akia tsy maintsy tonga ao raha manam-potoana zay eny ary velona velona Neny o? Neny? Neny a? Fa manino neny? Sarobida. Fa manina? Ao aloha bataiko miakatra eny ambony fandriana neny. Zay. Oay. Toa mivoaka rabe vava neny. Ndrasoka ilako servieta. Ao ary fafafako e. Fa nanina nefa neny teo e. Kopay kely aloha azafady. Eo ary. Okizay efa misaotra. Fa manina ka eo aneny. Te hisotro rano dia saika hoe aka an'ilay vera teo ambony latabatra fa narary abe tampoka ny lohako. Ka nisofanina tampoka dia iny ny tarapoka iny. Ndray. Dia inona izany nampandeha rano vavaneny teo iny? Angamba nidonina tamin'ny sisiny latabatra izy teo tamin'ilay nandray ny vera teo a. Izany nampianjera ny vera io? Ie. Ny faharako mansa ny lamba latabatra tamin'izaho ilay nianjera teo. Dia efa ela izany nianjera neny teo ve? Dia tsy tsaroko tsony ry anako. Reto ambaravarana tonga eo vao niverina tsara ny saiko e. Zany? Ndray. So ihany izany fomba nalako tonga. Zezika vinanga ny miaraka teo e. Zany? Ohatran'ny naheny feona fiara tokoa aloha e. Dia aiza izany izy? Niantsy azo teo ny datany fa hoe mahararo ny nentoany zareo dia mila fiara maika izy. Dia lasa nanaritra n'ilay fiara ny kevinina aloha. Ay, ka ho viana ihany indray aloha izy vao tonga aty amintsika. Tsy fantatro indray neny a. Maika be mansisy ihany ka tsy nisy fotoana nandaniana an'izany intsony. Rehefa malalaka moa izy mifankatia indrayko. Ka efa enina izany hoe mitoety zaza indry e? Ie, efa nilazaiko izy. Dia ahoana osy? Dia ahoana moa fa zanany ioko. Izy koa tsy nandà. Dia efa nanome ny heviny izany izy? Mbola tsy niteny aloha izy hatreto e. Neny ho aza mampiasa saina be amin'izany. So dia izany ihany ary mamparary ny neny io. Ka ahoana moa ry sombinaiko ny tsy hampiasa ny saiko a? Zanako angendry e. Silako ny haiko ary vavitokako. Izay maharary indry maharary ako. Izay mahazo indry mba mahazo ako. Eny e, fantatro izany fa mahita ny neny marary ohatran'izao koa ny tsy tantoko. Taloha kelin'izao indry ny tokony nieritreritra ny mety ho vokatra izany amin'ny aretiko rehetra aho. Ankehitriny inona intsony moa ny azo atao? Mifona neny. Vao maika nge oro ny foko amin'izao mahazoandry izao rehetra. Mieritreritra ny afaran'ny fiainandry sy ny hoavindry sahady ary sarobidy aho. Neny, oka ho azay. Mety ilamina ihany angamba no aviko fa za manahy ianao ka. Engany e. Mba efa mba niteny fanapahakeviny taminao ve reto ankizy? Sa efa tonga teo ihany zany tovolahy zany? Saika eo aty izy tamin'ny afaka malo fa niverina teo ambavahady ony. Kanao zany? Tena nina indray ony niverina? Ka nanatitra n'ilay fiara nentin' zareo ony izy fa nisy ny laindrainy azy maikako. Ohatry.
dia roviana indray izany vao tonga aty izany. Dia tsy fantatro re Richard. Tsy haiko na efa mifankahita izy Sarby tao aorianan'izay na tsy. Atsoy aloha izy. Sarbidy a. Sarbidy. Miantsanga dada. Petra izy aloha ndry ary. Mianonareo dada sy nena. Ka zao ahoana marina moa zany programenareo izany tovolahy be vokandry izany. Tsy azoko ny tiany dada lazaina. Ny hevitra reo sy Kevina momba n'io zaza akibondry io akiny tiany antaniana. Ka tsy fantatro angeny. Angamo mbola tsy niona ihany nareo sy Kevin. Teresaka amin'ny mantsy ny dadandry. Ndraso fa asaiko makaty izy ary raha vao mionsay. Izay ihany atsoko ndry fa toiza amizay ny zavatra nataondry tao Ay, lasa vetivety ary Matahotra ihany Richard na dia samy aza. Fa inona foana dia mampatahotra anao ity? Ka tahaka ny tsy mirarahany izany ako angeza ny tovolahy izany. Mody avilivily amin'izany tsy misy fotoana malalaka izany fotsiny ny resaka. Io indray bakolo sy ny ahia ratsiny. Andao aloha indrindra mitoko voaka karivotra kely eny an-tokotany. Fataiza foana ko Kevin tsy hita mihitsy nandritra izay andro maromaro izay Tena mialatsiny tokoa kia. Tamin'ny dada len'ny antso iny mantsy dia naka nytoly ara-tamiko izay. Naka n'len'ny antohany narary tany. Narary tongotra mantsy dada tamin'iny dia tsy maintsy izany tondra ny tomobila. Dia ngamo antsy misy réseau ary. Ambanivohitra be ny misy an'len'ny antohana io dia tsy maintsy miakatra villa vao mahita réseau Izay indrindra no nahatonga ny dada nakazy tamin'ny tomobila hoentina any amin'ny hôpitaly Antoliara. Hey, mamarina tena tanjon'ity Kevin ity. Tantoliara hono izy dia namono telefona. Dia mitombona ve izany? Andao aloha ka toerana kely etsy amin'ny maloko itsy. Ndao ary. Sady mafana be kosa ny andro izany. Fa ovinandray moa izany ianao vao akany aminay indray Kevin. Miandry ianao foana dada sy neny. Aza matahotra fa efa nilazany zava-misy tamin'ny dada sy neny anie. Dia ahoana hozy ry zareo? Anontaniako koa aloha ny hevitra ireo ray aman-dreny dia ho ita eo izay atao. Ka mila mahita anao ange ondry zareo mialohan'izany. Maninona moa raha izao tsika makany? Zao ilozantsika mandehandeha aty amin'ny sistana anaty fotsiny ny fotoana tokony andehanana any. Fa nga kosa aloha tsy mety raha rivariva mandalo any. Ariva mifiry ary. Ohatra hoe amin'ny telo eo. Mitandry maro mandainga aza. Tsy maintsy tonga kifa aza matahotra. Ka ny ianao izany foana ako. Fa amin'ny firy moa dadanareo mandeha miasa? Amin'ny roa. Izay sy neny angeny eo amin'izany. Fa aza miteniteny any dada. Sao dia iandry manko izy. Matahotra azy angeka izy io Fa nga matahotra fotsiny. Dia fidiny lohako io ko matahotra amin'ny masiny. Ay, indry koa. Hita fa zanoko. Mitsangana amin'izay eo dia andao dia fa imezandry fotsiny indray ve kely bandy. Ka ianao tsy na mampimeka. Aloatra nga tonga dia mody tsy dia salama loatra koa ngeny tsy tiako ilozany. Andao ary dia ho ateriko mandra-patonga eo amin'ny sampanina mizotra makany aminareo ndry. Andao ka taxi dia mba haingakaingana amin'izay. Ay. Efa nanao ahoana izay? Efa tsy dia manina tsondretsy Ay, nga mbola tsy nisakafona ny toa-mbola eo amin'ny latabatra ny sakafo Raha mbola tsy mety misokatra angeny fa voniko Zany? Ao ary fanaovako lasary neny Oka ihany aky amin'izao Na rehefa aveo raha mazoto ndre. Ay, rehefa aveo ary tsisy maharary any intsony izany ny vatany neny. Le tanako ny foritra tamin'ny anjerako iny zao mbola tsaroko kely. Ohatra mbola iaingo marary mantsy rehefa foritra.
fa mbola mandalo foana ihany moa izany ny andramanga manotra azy io. Matetika tonga eo ihany izy nge fa androany ihany izy zao no mbola tsy nandalo mihitsy. Nanenina ary ngamba sahirana keliko. Angamba tokoa retsy fa neny raha vonana pakatra ho vady fika vinina amin'izao dia avelany eny nahoana moa ki voninahitra ho andringa izany. Fa neny izany tsy tezitra amiko. Eny na dia nandisy fanantenana neny aza. Tsy tezitra izany ary sombinay koa mivavaka ao andrifoana za mba azotokantrano anaovana voady eo anatrehan'Andriamanitra andriko. Andray misaotra neny mitehany amiko neny mipetraka raha manambady izany dia atao aiza ho ny tirainareo tsy afaka mandao azy ngeky eny tsy maintsy betsaka manampy an'izy mampifaly azy raha vao manana tokantrano mampalahelo aty izy. Fa inona mampiseto andry tampoka teo? Moa ty zako tsy ampy firy-taona akory nefa dia hiteraka sahady. Maditra maditra ve? Asa retsy maditra satria tsy ny hainy teny indray aman-dreny dia mety andray sanda ny neniny tsy fanarahako ny anatra ao koa fe azandriny. Andriamanitra kiry sarobidy mandahatra an'izany fa za be heritreritra foana. Tendeha atao hoe izany azoko. Allô? Tonga? Ho avy itsy anan-kevina vetivety aneny Ay, ela ny ela ndana re. Kevin? Manao andry? Ay moa ka olona efa mbaravarana eto dia tsy mihitra fa mbola saina tsy naina indraiko. Neveriko fa tsy ho tonga indrainga ianao io indray ndry efa tonga kea. mandroso ary sao dadanareo dia ahoana ho ny dokotera teo dia sanatria very Kevin. Tony aloha ndray sarobidy mbola mitsabo sika efa dia ampelatana mitsabo izy dia efa nahazo fanafodiany ko ka matahotra ange asa hitako ka nataoko nafaty an'ireny dia asa fotsiny angambany anaovan'ireo zokina aza dia alefa lavitra kosa no sy haindry sady efa natsiaro ange izy teo fa mbola makaina tsara fotsiny izany da ndre izy fa efa mba afaka manetsika ny volomasony jereo eo sarobidy neny ny zanako neny fa izytsika izany aty amin'ny hopitaly tsika aza etsihana mafy aloha tanany neny fa misy sero mange manahoana tompoko manahoana ianao anaka tadidiny neny izy ny Kevin faly mahafantatra anao anaka way ay tokoa moa mbola misy an'ireto fanafody reto tokony hovidiana andeha hividy vetivety an'ireto aloha ary mba andraso eo vetivety aloha izy Kevin. Tena filaharana tsisy ohatran'izany ny tao amin'ny farmasia efa nanahoana izay eo izy vao mba natsotra ay ndry reto ary le fanafody ndry ary inona koa tsy mahazo anao toy mivoaramena tampoka teo tsy maninona ka tsy azoko aleo aloha foazina kely ary neny hinanandreto fanafody reto tokony hohanina mantsy sy iray teo izy ny dokotera foazo moramora ihany fa voatselany kely natoriny teo eny ary neny neny
Mifoaza aloha fa hinana fanafody ianao vetivety. Fa ahoana oa? Tsy mifanena taminao anga. Neny? Kevin, to tsy miaina intsony ange neny. Manena? Ahoe? Io e. Sapo. Milamina aloha ianao. Tena ohatrany tsy mihetsika intsony. Neny azy ilozanao Neny Andraso aloha tsoko vetivety ny dokotera. Neny. Tsisy anetra Kevin. Kizay sarobidy mahaisa mionona kefa zao angamba ny fahandaran'Andriamanitra. Mafy loatra nefa voalatra hoaka. Amin'ny fotoana tena ilako fanohanana vene sorona teo anilako tampoka izy. Kizay kefa tsy tokantena angindry so dia nininao indray indry ka zay vao losa. Siny io zazy mihitsy nitondra neny ho tany amin'ny mandrakizay. Izay sarobidy. Tany aloha ilay sisy Kevin mba hidry kely maka rivotra ny ivelany ihany. Zaho izy mifidy etsy aloha. Andao sarobidy aloha. Andao fa feno be loatra indry izany. Aleo ao eto fa tsy maninona. Andao ery amalokaloka ery isika. Fa maninona indray? Andao mihitsy aloha akainy ery ka. Tsy sakako tsony zany ka. Fa maninona ho aiza marary indray? Marary ankipoko. Andao aloha teriko any amin'ny WC ary. Maty Kevin. Fa maninona indray? Marary be aho ankipoko. Atero any am-pandriana aloha. Andao ary. Tsy mbola niana mangita ohatran'izao. Ndreniko maty tsy nalefoka akory. Ny zanaka na tena kiononana afaka tampoka. Tena tavela ty amin'ny hopitaly tsy mba afaka na mijery farany aneny akory ary. Sarobidy amboary ho saina fa ianao tsy mahay mionona io ihany inge ho no mahafaka ny zanatsika. Mifatra loatra ny ngidiny nenina na sena stroke Kevin. Kizay ho tenonina toko avokoa ingeny ataon'izao e. Raha mba nihaino fananarany neny tsy be voka mbola tsy ampitaona akory. Raha tsy be voka tsy nahaza tsy mba mahatampoka no fikarany tension eny. Sarobidy mitebiteby tamiko mety ho fitsaliako noho izy zaza tonga tsy nahina angeny na lasa nampiasa saina neny. Nataotra iso dia hiverina amiko ny ainany. Alameno sainy rehefa tsy misy an'izany velively hoe. Izaho aty efa nandray ny santaneniko sahady. Noho ny tsy fahazakany ny santanena nitarika azy tamin'ny fahafatesany. Mbola nanampitrotraka an'izany koa niditrako. No niditrako ny tena nitondra azy ho any amin'ny mandrakizay Kevin. Tsy misy an'izany ho izany ho mariny. Niresaka tsara ny izay mianaka talohany nahafatesany. Dia inona ary nalainy taminao e? Inona no nambarany taminao? Hainao indray ary raha vao lasa nividy fanafody iny indray dia niantso ahy izy. Fahoanaka. Tompoko.
dia ahoana moa izany ny hevitrareo amin'izao zava-misy eo aminareo izao ka efa henon'ireo iray aman-dreninareo ve izany? Efa nahenitra zareo, mbola tsy nilaza tamiko ny fanapahan-keviny fotsiny. Akiniko aminao ny zanako iny ry Kevin na mbola kely loatra re izy, tsy ampy-taona akory. Efa miankina aminao mantsy izao ny ampahampiainany, ary tsarofa efa misy kofehy mamatotro nareo. Marina izany. Eny, tsy manery anao hampakatra azy indrindra ka raha no izy be voky io fotsiny no aneren'ireo iray aman-dreninao hanambady azy. Aleo ajanona teny saosao anenina na aoriana anaka. Aleo ajanona anaka raha toa sitraky ny fonao ny hanambady azy. Matoka ianao fa tsy hainao an'izay ampalahelo ny sarobidy izany voninana tratra n'ilay tanjona efa napetraka izay ary toto-saina tsy antery izany. Marina fa tsy ny zaza ny voalohany lisitra ny fikazany eny fa sotranaka ny any fifaliako indrindra eto tany dia ny mahita ny vavitokako ny adatsaina ao atokantrano. Ny vola makarena tsy ho anana sy olana fa afaka mitady ohatry ny olon-drehetra izy. Fa mba izay ny angaviako aminao anaka, aza-pahoriana iny adala-keliko iny. Sosanatrefa efara toa ako ny zanako hoeta mafesatra sy hofako n'olona. Aza mitelo ohatran'izany ianao mamasarobidy mitovy ingesika mianaka samy tia tsy misy fipetrany sarobidy. Noho izany hiezaka mpiadana azy fa matoky ianao. Sotranaka, sotra. Ka tsy aloha ve matory amin'izay aloha sao dia ho reraka loatra n'indray matsy. Eny, efa milamina ny saiko ka atory amin'izay ary ahy azafady inge mba hisory kely ty ondana ray ty fa ohatry ny avy loatra izy izany. Azafady ary azafady. Manso ianao tompoko? Ry Sara. Manao tovolahy. Manao ahoana ianao tompoko? Bakoly fa nanino ry izany? Izao fa efa tsy maninona intsony azy izao ka. Ary ahy sarobidy? Lasa nividy fanafody vetivety any farmasia any izy. Dia se izany miandry azy ato? Fa izy aloha sera tsy mahadiso Kevin na tompoko? Io ki ilay olo tia sarobidy isena be vokan'izany nako. Dia ahoana ny hevitra izao vona ny hanambady azy? Izany hoe ka sao dia hoe ampitolana isan-kitra ny zanako dia avy eo dakaise. Ry Sara. Sanatria kosa tompoko. Fantatriseko koa moa fa mbola tsy ampitao ny zanako iny karaha toriko amin'izany se dia hidoboka. Ka efa nisy ka tsy ny anao an'izany zao fa ny zavatra tiako atao an'se zao dia ny apakaran'seny vavitokako iny. Mazava? Sara, ianao kosa aloha ny tena. Izay ny any hevitra ary ambarao ny any amin'ny ray aman-dreniny se momba n'izany. Ry Sara. Tompoko, sotranao indrindra. Azafady kely aloha. Hoaiza sady ianao Ry Sara. Vehivavy indray zao iny miantso azy iny dia tsy maharay lamba ny ianao. Kevin. Ahoana tompoko? Aza atao ohatra izany ny zanako fa avelao izy ho irery toy izay ampitsaliana. Izany matoky ahy ianao ry mama. Matoky anao ary anako. Dia atory be ahy izany anaka. Izay ny teny farany dia inona torotrarany teo iny? Misotra Kevin. Misotra nanamaivana faoritsy eny talohan'ny ora farany. Saingy nananao an'izany izy ianao nataony tatandray ange izany mitondra soany amin'ny mandrakizay.
aza mitena ohatran'izany ho andry fa efa izay ny voalahatra. Eny mahatra. Nanomboka teo amin'ny 17 taona izy izay bevoaka tsara izay. Izay no mitondra neny fahoriana ka nentin'izy maty iny. Ary zaho mba ahoana no fiainako. Sarobidy a, tsy ampijaly indry izany ikia. Sangy ianao iko ampijaly hafa nenine. Efa nazavako taminao ihany inge fa tsy hainao izany intsony ho any tondrany alahelo. Ary ho tanterahako ny voadiny nataoko tamin'ny mamanao fa aza matahotra ianao. Tsy voatery tanteraka an'izany intsony ianao Kevin. Satria efa teo intsony ilay zaza tsy nampozina nahatonga an'izany rehetrarehetra izany. Neny koa Mandra-maty ny titrako. Izao ny vokany. Namono olona roa. Namono ny neny sady namono ny zanako. Raha kahala noho izany na rehetra. Tiako indray sarobidy. Tiako ka tsy hanary andry velively aho. Mahatoka efa vonina hiara isaka ny aditra indry vokatry ny nataontsika. Enina dia afaka azy iny zaza iny. Ary ianao izay ary sambatra indry. Misatra. So ihany fa sendra ny olona tena tia ka tsy hanenina mandra-maty ohatran'ilay. Record FM nanolotra anao teo Nenina Mandra-maty. Nosoratany RSita. Ary mampionona. Ary liva Olona ravaka ilaina ny zoto. no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy hinana totosa miaro fi. Nenina Mandra-maty.